filomarika ravalomanana fanarenana Madagasikara no ijoroany timiny. Piasan'ny fahasalamana omeny karamanay rovolana. Olan'ny piasa sy mpandraraha Université Mahajanga mikatona tanteraka ny université. Zoma fahavalo ny volana Oktobra ny taona 2024 amin'ny kafaliny iray no ianako aminao anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao. Manolotra ny arapa tomboky kilasy sy tomboky vavy manasanao araraka ny fotoana ny vaovao hatramin'ny farany. Isantarantsika ny vaovao izao alina izao dia nisy ny fivoriana izay notariny filomarika ravalomanana androany dia ny faravohitra fivoriana izay niantsona ny birao politika Tim sy ny solotena vitsivitsy avy any amin'ny faritra ny fameloma maso na ny redynamisation no tena antony izay fivoriana izay. Ramano Menjanahary toky Ramarla. Antoko manana ndraiky fa ara-pitantanana sy ara-politika ary mbola mitazona ny tanjany hatramin'izao ny antoko tiako Madagasikara na ny Tim. Porofon'izany nanaongana aza ny filomarika ravalomanana filompanorona ny antoko tamin'ny taona 2024 dia mbola tsy maty vola vankibo ireo mpifanandrina aminy. Maro ny antsonjay sy ny sakatsakana atao amin'ny filomarika ravalomanana amin'ireo toerana izay alehany. Eo ihany koa ny fanakanana ireo solombavambahoaka izay voafita amin'ny anarana antoko Tim nefa tatitra no saika ho ataony. Tsy tonga ho azy ireny zavatra ireny fa tahotra politika sy fanekeny fitondrana ankehitriny fa mbola manana ny heriny sy ny tanjany ny antoko Tim. 12 taona aty aoriny ny fanonganam-panjakana. Ankoatr'izay dia ny antoko Tim no antoko politika tokana niatrika fihodinana faharoa tamin'ireo fifidianana izay nifandimby rehetra teto nanomboka tamin'ny taona 2024 izany ka hatramin'ny taona 2024 teo raha toka vovonana politika na fikambanana antoko politika maromaro no nifanandrina taminy. Na izany aza dia zava-dehibe ho any antoko Tim ny fijerena ny hoavy sy anarenana ny firenena izay trotraky ny krizy maro lafy ankehitriny. Niompana tamin'izany ny fivorian'ireo pro-politika sy ireo solotena vitsivitsy avy any amin'ny faritra androany. Ao anatin'ny fameloma maso na ny redynamisation ny antoko amin'izao fotoana izao ka nisy ny fanaovana tombana sy jeritodika ny zava-bita tamin'ireo fitetezam-paritra izay efa natao. Nabara ny filomarika ravalomanana izay nitarika ny fivoriana tamin'ireo mpivory fa ny tombontsoa ny vahoaka malagasy hatrany no fotom-pijoroany ny antoko ka nametrahany afatra mafonja ho an'ireo mpitarika avy any amin'ny faritra sy ny pro-politika izay niatrika izany. Roso ny fameloma maso ny antoko ary vokatra avy amin'izany ny fijoroany ny vehivavy tiako Madagasikara izay anisan'ny sampana mandrafitra ny antoko ankehitriny. Tsy hijanona ny fanatanterana izany raha tsy efa mahatanteraka izany avokoa ny faritra sy ny distrika eny fatreny amin'ny fokotany manerana any Madagasikara. Nambara ny filomarika ravalomanana trany fa manana vahaolana ho an'izao fahorim-bahoaka sy ny krizy miseho eto amin'ny firenena izao ny tenany sy ny antoko izay tariny ka izany no antom-pisiny ny redynamisation ankehitriny satria ny fifampitokisana eo amin'ny mpitondra sy ny entina ihany no ahafahana manatratra ny tanjony dia ny fanarenana indray ny firenena ka Madagasikara mendrika ny vahoaka malagasy no targetra ijoroany. Mitaraina kosa amin'ny tsy mbola nandraisany izy ireo karama nandritra ny roa volana ny piasan'ny fahasalamana miaso amin'ny vaccinodrome HCR ho any androany ka niroso tamin'izay fitokonana izay ho fitakinany tamin'ny karamany nandritra izay fotoana ny asana izay. Onjalalaina Ranaivomanana Andy Miaratina sy Mathieu Prince. Voaresaka foana tatoato ny fitokonana ataon'ireo piasan'ny fahasalamana no nisy fandoavany tompon'andraikitra ny karamany. Ankoatra ny fitokonan'ireo piasa teny anivon'ny CTC dia mitokana ihany koa ny piasan'ny fahasalamana etsy amin'ny vaccinodrome HCR satria efa horovolana izy ireo ny asa nefa tsy nandray karama. Tsy misy mihaino izay rehefa mitaraina ho ny fanazavana ireo piasan'ny fahasalamana ireo aka izay no mahatonga ny tokana anairana ny tompon'andraikitra. Saika efa miditra avokoa ny ankamaroany ireto piasan'ny fahasalamana ireto noho izao mbola tsy fandraisana izy ireo ny tampoka sasarana izao. Zay zany manao an'izao hetsika taona izao satria efa miasa eto zay eto amin'ny vaccinodrome efa roa volana latsaka kely zay no miasa eto tsy mahazo karama zay dia rehefa manao fitakinan'le karama zay dia menasena foana hoe nareo ny bénévole soloana tsy mahazo mitokotokona zany nareo amena fampanantenana zay dia tsy mivaly akory le izy dia rehefa tena manao fitakina zay dia atao hoe manimba ny ho avinareo ny sy ny sisa
dia tsy zahay nefa tsy vonina tsy asa fa mito zay tonga ety dia vonina hiasa zahay fa mba mitako ny zoanay kosa zahay olombelona tokony sakafo zahay mifireanay mankaty mivoaka avy aty am-paosinay manofa trano koa zay ny aty tsy ray aman-dreny tsy havana dia zay no mahatonga anay mitako satria na ny oentintsika oentina ihana tanteraka an'ilay asa izy tsy misy tsony raha tsy mivoaka ny karamanay. Hitsankilany atao mihainohaino fotsiny ao anivon'ny ministera tompony andraikitra zary lasa fahazaran'izy ireo ny miandry ny mpiasa ny fahasalamany tokony vao mandray ny andraikitra tandrify azy atao ity niseho tetsy amin'ny vaksinodroma CRA ity mienjandroa araka izany nitady eo amin'ny mpiasa ny fahasalamana miasa etsy amin'ny vaksinodroma CRA asio amin'ny ministera ny fahasalamana. Mbola eo am-piandrasana zany zahay mbola ampanantenana foana zahay hatreto dia eo am-piandrasana an'izay zao zahay amin'izao. Misy eo mpiasa firy zao nareo voakasika izay zavatra 60 latsaka eo zay na 60 tsy fisinay taty aminay mihitsy ny manery anay manao an'izao hetsika izao fa tsy sitraponay zahay mba te hanao asa soa ihany koa fa ny tsy fisina ny mahatonga anay manao an'izao. Mandofirena bis zay mandeha mialana trano misakafo atoandro miditra hotely zay ny karamanay ihany koa nefa tsy maverina ny dépense laninay sy zavatra azonay atao tsony satria no entimetsika mankaty tsony mihitsy ny tsisy tsony dia tsy miasa zahay dia eo koa ilay hoe soloana zahay dia raha ho soloana zahay mila mandray ny asa sarany nandritra an'izay lasa zay vao miala eto na ho soloana dia mahita olona hafa asolanay zareo tsy maninona afaka manohy ihany koa zay raha misy contrat mazava tsara. Andrasana ny mety toy ny tirara ity atao ohatry ny fifampiresana teo amin'ny ministera tompony andraikitra sy ny mpiasa ny fahasalamana ny maraina teo. Eo amin'izay lafim-baovao izay hatrano dia ny tokona sy ny lanja sora-baventy ihany koa mitaky tsy misy atakandro ny amoana ny mpitsabo nosamborina ny dokotera ao amin'ny CHUGRA Ampefloany Androany mandeha mansa ny resaka fa tafaporitsaka sy tafatsoka rehefa nosaboana tao amin'ny CHUGRA edy maminirina na edy bois de rose ka voatona ho tompona antoka tamin'izany ireo mpitsabo roa izay nosamborina ny mpiambina azy no tsy nanao ny asany fa tsy andraikitra mpitsabo izany hoy ny fanambarana izay navoaka ny mpitsabo akoatra izay moa dia nambarany mpitsabo ihany koa fa ataony fanjakana ankilabao tanteraka ny sehatra ny fitsaboana eto Madagasikara amin'izao fotoana feno ny kapoka mitohy ary mafy ny hetsika raha tsy misy ny fandraisana andraikitra. Anisany nanao fitokonana ary mihamafy hatrany ihany koa ny fitakian'ny mpiasa sy ny mpandraharaha eo anivon'ny oniversiten'ny Mahajanga amin'izao fotoana izao nampiaro tanteraka ary nanakatona ny oniversite mihitsy izy ireo noho ny tsy mbola nivalian'ny fitakiana nataony. Samy mamonjy MBS Mahajanga. Mikatso tanteraka ny fampianarana ambony eto Mahajanga amin'izao fotoana izao ary mikatso sy mihidy tanteraka ihany koa ny biro rehetra eto anivon'ny kakal Mahajanga be. Ny antony dia ny fanjakana izay mbola manampitsofina amin'ny fitakiana izay nataon'izy ireo. Efa embolana mahery zay ny fitakiana nefa dia mbola tsy mivaly hatramin'izao ary voarerera etseroa ireto mpandrarana oniversite ireto. Zay ny antony nampikatsona tanteraka ny tontolo ambaratonga ambony eto Mahajanga ankehitriny. Dia zay ato amin'ny syndicat cellule de crise dia anakatona tanteraka ary ampikatso ndara tanteraka eto anivon'ny université de Mahajanga ka noho izany tsisy tsony mpiasa miasa mpandrara miasa na local io na mpiasa ny université. Tsy mijanona ny tolona raha tsy tonga dia vaolana avy hatrany no atao ary tsy mila ny fampiresana intsony mpiatin'ny oniversiten'ny Mahajanga. Mitokona mitovy amin'ny rehetra izy ireo toy ny Antananarivo sy ny Fianarantsoa ary faritra maro samihafa dia manohy ny azo koa ny oniversiten'ny Mahajanga ankehitriny. Vaolana avy hatrany tadiavina fa tsy misy tsony ny fampiresana. Mikatso ny fampandehanana andraharaha mazava zay teny zay mikatso ny fampandehanana andraharaha eto amin'ny oniversiten'ny Mahajanga. Tsy misy ny fanelanelana hazo atao raha tsy vaolana avy hatrany makasika an'io indemnité de technicité sy ny fatongavany karamanay tahaka ny teo aloha araka ny tokony izy dia ny favalo ambin'ny folo ny volana. Noho izany ny PTN Mahajanga tsy emitra itsony fa mafy sy marary ny zavatra menjady aminay mpandrara eto anivon'ny oniversiten'ny Mahajanga.
ny fanendran-tanana tamin'izao fanakitonana ny universitény Mahajanga izao fakandro mpianatra relevé de note amin'ny fidiran'ny mpianatra ho avy izao. Teo ihany koa ireo ray aman-dreny mpianatra izay angaray ihany koa relevé de note ny zanany izay avy any amin'ny faritra maro samihafa ka tavela tanteraka eto Mahajanga andrenivohitra ankehitriny. Eo amin'izay pejy ny fampianaran'izay hatrany dia diso fanantenana tanteraka ny mpampianatra firama ao amin'ny Sisikô Manakara. Misy mantsy ny fampanantenana nataony taleparitry ny fanabeazam-pirenena any amin'ity faritra ity ny tokony isitrahan'izy ireo carte monnaie izay efa misy ny tambikarama. Tsy tonga tamin'ny fotoana ny fanomezana nefa ity taleparitra nampiantso. Fangisa Joselito, MBS Manakara. Mpampianatra subventionné ato amin'ny Sisikô ny Manakara miandry vasoka sy ny dogna amin'ny poto raha nomeny ny taleparitry ny fanabeazam-pirenena fitovonagny izay sady lehibe ny fari-piadidia mpampianara ny Manakara ihany koa. Nazo fiantsona ireto mpampianatra ireto ny mba ho tonga eo amin'ny bureau Sisikô Manakara mba angala ny karatra fisarena ny tambikarama saingy birao sisy tompon'andraikitra andray azy ireo no nivantagnana izay sy nisy fampilazana mialoha na fialan-tsigny akory. Sy fagnasiana asina ary sy fagnazana ny dikan'izao hoy ireto mpampianatra ireto. Volagny eto aby zany ny mpampianatra subventionné amin'ny Sisikô Manakara androany larobia fahenina ny volagna Oktobra. Gn'antony ny vorina eto zany dia nahazo anso avy amin'ny tompon'andraikitra amin'ny fampianarana eto amin'ny faritra zany ireto mpampianatra ireto aby. Ary efa nasoiny teto reto dia naverigna androany zany datiny meny faharoany zany. Ka raha ny fahazahoanay ny vaovao dia nampangalaina charme sy zay izy. Nampangalaina charme zany ireto mpampianatra ireto ikarakarana zany carte monnaie zany andraisany vola agny amin'ny poste. Zany hoe araky ny resaka mandeha dia misy vola efa misy subventionné 3 bimestre agnatin'io carte monnaie io. Ka izay carte monnaie zay zany nagnasovana taleparitra ny fanabeazam-pirenena eto amin'ny faritra fitovonagny andreto mpampianatra ireto ny tongavanareo amin'ny larobia hagnino izy ray angala ny carte satria agnatin'io carte io misy ny vola iactiven'io carte io. Indreo zany nagnafatra ny tonoto androany dia indreo sady sisy fialansigny mba teto tonga teto ny alasigny sisy fialansigny misy. Ka izay zavatra zay zany ny hita tena mamparary fo hoe tompon'andraikitra amin'ny fanabeazana ve dia hafaranao le olo aveo ny sivakinao loha sasina ho asiny misy fakorotagana io la misy vahola boen carte monnaie foantsy eto fona magnaraka an'izay dity iay eto dia efa abarabarena lava va isanandro efa le mbonagana eto sy te raha boribory koa fagnanay raha mahaolagna marina avoay ny volanay gnareherehetrarehetra amin'agny 5 bimetre volana metre frama vatovavy fitovonagny indrindra Sisikô Manakara ay za eky le areherehe taloha eky aloha avoay za 5 bimetre za eky gnany taloha tagny fagnanagna scolaire vaovao tiky mbola afera miato heva igny ne zanay misy avy amin'ny radio ny MBS gnangalan'ty ty satria raha vo amin'ny radio fanjakana mako mbola feza isa amin'ny fanjakana mbola azo atao filtrevana avao koa hoe atretiko aza avoaka amin'ny ainao mandery fanjakana fa magnategna nareo ao amin'ny MBS andefa lisaka mahamba aza misy angalana feonay zay fatra tompo. Misy amin'ireto mpampianatra ireto navlavitry agny amin'ny 20 kilometatra agny ho agny ka ireo zay magnamorogna ny lalam-by dia voatery tsy misy mandeha tongotra amina kilometatra maromaro mihitsy zay vao mahita fiara kanefa dia izao ny zavatra mahazo. Izahay mpampianatra reto miala avy agny amin'ny zapinisy anay 70 kilometatra miala ny Sisikô Manakara. Misy mahery ambonin'ny zany miala avy agny onolay mandeha masinina nefa masinina sisy. Zay dia nampanantenaina ary izy lehibe ny setry ny fampianarana ato amin'ny faritra vatovavy sy fitovonagny no nampanantenanay amin'ny androandroany. Izay tompoko olombelona malala marary. Niala avy agny amin'ny toerana misy anay zay bôgna nandehananay negna ty nindrambola tsosa nindrambola zay nindramina 5,000 averigna ray aligna moa be mba horariny zany fangatanay ary anaovanay ansoavy ho aminareo mpitondra fanjakana ambony isanambaratonga sy mipetraka amin'ny toeranareo anareo raha tsy zahay mpampianatra zao no nampianatra anareo. Eto dia magnome valom-befapolora ny tompon'andraikitra ireto mpampianatra ireto ny mba amoana faran'izay aingana ny karatra fisarena miaraka amina tambikarama 2 volana 5
satria efa nagnategna fatra nagnendray vola izy ireo saigny dia ahina ho tagnapolo no andeso mody taorinigny etsika natao teto amin'ny tokotanin'ny Tsisko moa dia niarandrotra amozigny bureau préfet izy ireo mba amplazagny zava-misy tsy fitaovan'ny mpanao politika no tsy fitaovan'ny fanjakana ihany koa ny syndicat ny fiarovana ny zo sy ny tombontsoa ny mpiasa eto Madagasikara no tena antom-pisiny nanatanteraka fifidianana ny birao vaovao ny firaisankina syndikaly androany tetsy Anosy onjalalaina Ranaivo Manana Ando Miaratina sy Mathieu Princy ametraka ny fitoniana ara-tsosialy ary ametraka ny syndicat amin'ny toerana ho tanjo ny firaisankina syndikaly ary ny fikatsahana ny tombontsoa ny mpiasa no atao laharam-pameana mba ahafahan'izy ireo mamokatra tsara sy mandray anjara amin'ny fampivoarana ny firenena vonona ny firaisankina syndikaly iaro ny zorony mpiasa manoloana ny tsirary ny mahazo azy ireo tsy manaiky atao fitaovana politika ihany koa ny syndicat hoy nambara ny filohany ny syndicat izay miaro ny mpiasa ny zoan'ny mpiasa sy ny ireo anatin'ny profession libérale dia olombelona izy ireo ary miantso ny fanjakana sy ny mpampiasa rehetra satria ny olombelona no fomba anankiray ahafahana mitondra fampandrosoana rehefa marary olombelona io dia sarotsarotra ihany ny ahafahany mamokatra ka noho izany zany tokony ho jerena ny sehatrasa tsirairay misy amin'ireo mpiasa mivondrona ao anatin'ny syndicat faharoan'izany dia tsara ho fantatry ny rehetra fa ny syndicat dia tsy fitaovan'ny mpanao politika ny syndicat dia tsy fitaovan'ny mpitondra fanjakana syndicat dia tsy fitaovan'ny mpanohatra fa ny syndicat kosa dia fitaovan'ny mpiasa malagasy sy izay mivondrona ao anatin'ny syndicat mba hoentina mampivoatra ny farim-piainan'izy ireo hoentina mampivoatra ihany koa ny firenena malagasy raha ny fanazavana trany dia nisedra olana ny ankamaroan'ny mpiasa malagasy na ny mpiasa mpanjakana na ireo miasa amin'ny tsy miankina nandritra ny vanim-potoana ny fibohany tena miaino ao anatin'ny fahasahiranana tanteraka ny mpiasa malagasy amin'izao fotoana izao hitantsika tsara hoe teo ny covid hitantsika tsara ihany koa manahoana ny fitanga amin'ny vidim-piainana kanefany tsy nisy firy ny fiakaran'ny karama raha aty amin'ny sehatra miankina amin'ny fanjakana dia tsisy fampiakara karama ny aty amin'ny sehatra tsy miankina indray dia hitantsika tsara fa be dia be ny very asa noho izay covid izay ary hitantsika tsara koa an'ireo miasa tena fa tena ao anatin'ny fahasahiranana izy ireo dia raha amin'izao zany ny situation izay hojerevantsika dia tena hoe sahirana ny mpiasa malagasy amin'izao fotoana izao tontolo sandroany fifidianana ireo birao vaovao hitantana ny firaisankina syndikaly izay hitondra mandritra ny efataona nalany ny andriana valona Erzo Flo syndicat 450 manerana ny nosy no nanatanteraka ny fifidianana eo amin'ny pejy fanatanjahantena ary dia tahorin'ny faharesena fantelo ny indray azo ny barian'ny Madagasikara dia naka ny hevitry ny petit baolina kitra androany Ando Miaratina sy Mathieu Princy toy izao indrindra ary ny makasika izay niondrika tamin'ny sarono ohatra teo anatrihan'ny ekipan'ny Léopard RD Congo ny bareny Madagasikara omaly nandritra ny lalao mandroso amin'ny fifanotsanana izay ho tompon-daka eran-tany amin'ny baolina kitra hita ho niezaka ihany ny mpilalao malagasy asangita taratra ny tsy fampin'ny fotoana na nazaratena asiana ny manana ny lalao no ararotsy ny RD Congo izany akanampitra baolina voalohany ho azy ireo teo amin'ny minitra 4:30 tamin'ny alalan'ny Shadrack Akolo niezaka ny anasahala ny isa ihany mba rena nandritra ny fizaram-potoana voalohany asaingy tsy naomby teo amin'ny fampidiram-baolina natafiditra ny baolina faharoa azy indray ny RD Congo atao amin'ny minitra 7:70 tamin'ny alalan'ny penalty no dakainy Dieu merci nijanona teo amin'ny isa roa ohatra ny lalao tsy ampifanomanana le izy petatoko fotsiny mila maka vondrona elaela dia tsy hoe ekipa milalao any amin'ny sasany any dia vondrona fotsiny be da be olona mahay daholo ingety fa tsy hitan'ny fédération dia tsy hitany fahareny foana no alaina isaky ny nefa faharesena foana ny atao eo raha mity loatra tsisy fanantenana tsony misy tsy mety ao matoa ohatran'ireny ny vokatra azontsika angamba fa tsy hoe mety ireny fa
raha fahitana an'ireny fotsy angamba dia miferahana manao fazara tena sy anina ny tsy ampy mikoatrinina koa raha amina manokana amin'ireny zany misy tsy mety ihany satria efa joueur rehefa hita fa tsy mavita ihany foana mampilalaovana raha fanatsarana tsy hay be dia be ny tanora angamba mikaroka mamezaka mijery ny foot ny tanora be dia be mahay baolina eto amintsika tsy hay mifanatsarana moa zany fa tsy maintsy hoe mainga amin'izay mifanatsarana efa raha tsy toerantsika moa zany mba tsy tenenako hoe efa tsy hanina tsony mihitsy fa miezaka dia mino fa ny amin'ny manaraka angamba tsaratsara kokoa problème eo amin'ny entraîneur aloha misy voalohany hitako hoe tsika efa tsy afaka tsony dia tokony mba mpanaovana taona amin'izay le bandikely amin'ny tanàna fa tsy voatery ho reny foana no ajoro ambony terrain vo tsisy fanantenana tsony fa aleo ta dia le bandikely daholo amin'izay no mampanaovana hiatrehana amin'ny ady manaraka amin'izay coupe atao manaraka. Ny gadon'andro maraina teto tandrazana ny bareny Madagasikara rehefa nanainga omaly alina ihany tany Congo ny alady ho avy izao no hiatrika ny lalao miverina etsy amin'ny kianja ny Mamasina. Ny maresaka iraisam-pirenena dia tsy mitsaha miakatra ny tahan'ny olona voamarina fa mitondra ny valana retina Covid-19 Europa Atsinanana sy Russia amin'izao fotoana izao. Miantso ny rehetra anao vaksiny ahafahana miaro tena araka izany ny tompona andraikitra any an-toerana. Ando miaratiana sy Manorandray Malala no mitatitra amintsika ny andindinina izay. Manomboka tsy maraka intsony ny hopitaly ao Europa Atsinanana sy any Russia amin'izao fotoana izao. Miakatra trano ny tahan'ny olona voan'ny Covid-19 any an-toerana. Ao Romania tafakatra 370 ireo maty tao anaty ny 420 ora. Tambony indrindra hatramin'ny sy ny valana retina tao an-toerana. Tsy vita vaksiny avokoa ny 370 amin'ireo nodimandry raha ny fanazavana. Raha ny taremarika hatrany tsy misy afa-tsy ny 720 isanjaton'ny mponina an-toerana no nahavita vaksiny tanteraka. Ao Letonia mahery ny 57 tao anatin'ny iray andro ny olona voan'ny coronavirus. Isa izay voasikazy ho ambony indrindra tao an-toerana hatramin'izay. Ankoatra ireo tsy afabela fa mbola tena ao anatin'ny ady amin'ny valana retina tanteraka ihany koa ankehitriny ny ao Rosia. 700 isan'andro ireo olona mamony ainy vokatra izany raha ny antotanisa. Hatreto ny 30 isanjaton'ny Rosiana no efa navita vaksiny. Nanapa-kevitra moa ny tompon'andraikitra ao an-toerana ny amin'ny anamafisana ny ady amin'ity valana retina ity ary miantso ny rehetra no vaksiny izay antokana fanefitra amin'ny valana retina Covid-19. Androany no niatrika fitsarana ny raharaha fifampitoriana teo amin'ny ben'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra sy ny mpanolontsaina n'Antananarivo no amafisy ny mpisolo vava Maître Raoilira Zavinjatovo mpisolo vava ny mpanolontsaina fa antso-jay ara-politika no ataon'ny ben'ny tanàna ankehitriny. Charmano Menjanary, Tokra Marla. Tsy tonga niatrika fotoam-pitsarana indray ny mpitora ny Ramatoa Clémence Raharnirina. Androany no nanatanterana sy niakatra teo anivo ny fitsarana ny raharaha izay nitoriany ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra azy. Vesatra itoriany ben'ny tanàna any Ramatoa Clémence Raharnirina androany ity ny filazana fa namoaka vaovao tsy marina sy fanalam-baraka nandritra ny fivainiana ny ity farany tamina fahitalavitra tsy miankina iray ka niresaka momba ny taxi an'Antananarivo. Zaho ny teny hoe ho ataony payant biométrique ny licence biométrique tamin'izany mbola tsy numérique ny anarana fa biométrique dia hoe lazaino ny fanteny hoe ny teny ny lazainy fanapahanga fa ny teny hoe atao payant biométrique zay no itoriana aty. Nefa ny zavatra miteneniko marina tao anatin'ilay faneho-kevitra nataoko ary any raky tsariny zany dia hoe ny biométrique kosa raha ho ataonao payant dia tsy afaka ekenay satria ny patente aza efa mandadilady mihitsy zay amin'ny fanjakana ny anafoanana azy. Dia resaka ohatran'izany ialako tsiny ilay fitenenana hoe ohatrany hoe resajaza fa tena hoe zavatra tsisy dikany farafaratsiny tsy aloha ve nanao hoe nangataka démenti ohatra tao amin'ilay orinasa tserasera izay nikarako ohatra fa dia zany ve ny itoriana ay aty amin'ny tribunal lazaina fa manala baraka sy lazaina fa hoe mamoaka vaovao tsy marina mampihatra voninahitra zany ny itoriana dia gaga moa ny tena koa ao anatin'izay fa dia isorako be dia be moa Maître Raoilala fa dia napetrany tsara amin'ny toerany ben'ny tanàna tao anatin'ny ina moa zany ny plaidoirie izay nataony tao anatrehany fitsarana ambony zany. Ambadika politika izao zava-misy izao hiatrany ny fanazavana. Tanjon'ny ben'ny tanàna ny ampidirana sazy amin'ity mpanolontsaina n'Antananarivo ity mba anamorana ny faniliana azy tsy ho mpanolontsaina intsony. Anamafy izany
ny zavatra isy amin'ny 5 ny volanina izao eny anivo ny fitsarana. Dia ampahafantarina antsika zany fa dia fa andeha indray amin'ny 15 oktobra izao a ilay fitoriana fangatahana fanesorana anay mpanolotsaina. Anay mpanolotsaina ho fa misy folomena-daza no angatahan'ny olom-boafidy Nandria tsy tohaina esorina, olom-boafidy folomena-da no angatahan'ny olom-boafidy Nandria tsy tohaina esorina dia hiakatra amin'ny 15 oktobra izy io. Ny an'ny tenako manokana zao akoatran'ilay miaraka amin'ny 6 mena-da dia efa misy anankiroa ilay demande de déchéance. Napetraky ny président Pokotaniny anankiray dia napetraky ny ben'ny tanàna ny anankiroa dia hiaraka hiakatra amin'io zany ilay izy. Dia ho hitantsika eo ndray koa zany izay ho avoakan'io 15 oktobra io ao amin'ny tribunal première instance. Raha mahakasika ny raharaha fampitoriana eo amin'ny ben'ny tanàna sy Ramatoa Clémence Rarinirina dia mitaky ny anafana madiodio an'ity farany ny mpisolo vavazy satria tsy misy porofo mivaingana sy mavesatra ilazana fa diso ity mpanolotsaina ity. Mahakasika kosa indray ny fitetezam-paritra izay nataony Andry Rajoelina ankehitriny dia nitondra ny fanehoan-keviny ny solombavambahoaka ny Madagasikara voafito am-boriboritany fahadimy fetra lalamizafim-bololona nilaza fa tombola mitohatra ny famitaham-bahoaka. Ratsika ny fanadiadiany Germano Menjanahary sy Tokra Marolahy. 2.9 ny mponina malagasy no miaina ambany ny fetran'ny fahantrana amin'ireo faritra ianjadiny aintany izay mahatratra 2.9 eto amintsika raha ny antontanisa azo avy amin'ny tranonkalan'ny UNICEF Madagasikara. Ho an'ireo ankizy 5 hatramin'ny 14 taona dia ny 2.9 no voasokajy ho tena mahantra indrindra. Avo efatreny eo ny tany tsy fisitrahana fanabeazana eo amin'ny ankizy mahantra indrindra 7.9 no tsy mandeha sekoly. Mahery ny 4 tapitrisany ny ankizy vavy latsaky ny 12 taona no tsy afaka misitraka amin'ny tokony ho izy ireo tolotra sosialy tsara kalitao. Atreto anefa tsy misy paikady ataon'ny fanjakana momba io olam-bahoaka io ankoatra ny fidanga ny vidim-piainana izay tsy resahana intsony. Fitetezam-paritra mba ieboiebona no tazana amin'ny fanjakana fa tsy tena ama ny olana ifoto ny aina ny vahoaka malagasy. Raha jerena misaina tsy miangatra zany hoe fitsidihana ataon'ny filoham-pirenena dia miendrika sady fampelezan-kevitra mialohan'ny fotoana na lalana 10 metatra dia tokana ny filoham-pirenena. Tsy sanatria manamaivana an'izany hoe fametrahana ny faritra fahatelo amby 20 izany fa ny zavatra hita tao anatiny dia araka ny teniko teo hoe fampelezan-kevitra mialohan'ny fotoana. Ny olana amin'izay vahoaka malagasy sahirana ao anatin'ny fahantrana lalina ny vahoaka malagasy mandany lany vola fahatany na ireny hoe fitokanana ny kanjan'ny barea ireny na palelo moa dia atreto aloha vokatra ratsy ny azon'ny barea nefa tsy kivy fa manoana ny barea hatrany sika malagasy miray fo nefa ao anatin'izay ny filoham-pirenena sy ny mpiara-miasa amin'ny mpanolotsaina azy dia manao zavatra tsy mifanandrify sanatria manao tsinitsinina le vahoaka malagasy fa mampifaly any amin'izay toerana tsy diany ho tapimaso eo anatrehany tsy faiza mitantana sy eo anatrehany le hoe safidy diso hatrany tsy mahomby ka miteny izay hoe ampy zay andriamatoa filoha rehefa tianao aroso aloha ny fifidianana araka ny takininy avy aty anivon'ny fanoherana dia arosoy fa vonona izay avy aty anivon'ny fanoherana izay tiako Madagasikara hiatrika ny fifidianana raha toka mazava ny fijipodalao fahatsaharo izay le endrika izay fandaniam-bola anankiray fandaniam-bola fahatany sy ny fitokanana zavatra izay vitan'ny ben'ny tanàna mety ho vitan'ny atao hoe gouvernora vitan'ny chef district vitan'ny tompon'andraikitra anivon'ny ministera dia nefa ianao filoham-pirenena toa tsy mahalala kory inona ny tena andraikitra ao. Isan'ny nahamenatra ny filazany Andry Rajoelina fa afaka roa taona vao miakatra ny vary malagasy ka tsy andry izany ny fanjakana fa nanafatra sambo. Misy paikady fambolena vary 3 volana nefa eto amintsika dia miakatra ary faritra maro no efa ahitana izany. Etsy ankilany ny zavatra nitranga ny herinandro teo izay itarafana fa politika amin'ny fisehosehoana no mamaika ny mpitondra io. Tsy mahalala ny ataony le filoham-pirenena satria omby vavo any tsenaina fa nefa ny vaksiny tsy nitsenaina ary mbola ao anatin'izany tsy faiza mitantana sy tsy fametrahana ny laharam-pahamehana dia voaingana teo izy ny tany amin'ny faritra vatovavo fa faritra fahatelo amby 20 fa ny mahagaga eo naninona ny faritra betsiboka no tsy mbola nametrahana amin'izao tsika miteny zao efa amam-bolana maro no miandry an'izany ny any akoatra nefa tsy mara-dalàna ny fipetrahana zany gouvernora zany fa tokony ho chef de région fidinina no eo dia nefa napetraka aingana ohatrany tsy teo ny tany vatovavy asa misy inona ny antiazakazahana nolazaina fa hoe ny fampantroana dia mainga avy any amin'ny faritra ary tena ho kitro ifaharan'ny fampantroana zany kinona ary ny antony tsy nanendrenareo ny betsiboka ny izay ho tompona andraikitra ny betsiboka ka zany rehetrarehetra zany mampiseho ny tsy fahamatorana zao fitondram-panjakana izao. Nanamafy hatrany moa ity solombavambahoaka ity
fa mila tonga saina ny vahoaka malagasy amin'izao krizy mahazo ny firenena izao fa tsy ho variana amin'ny mena miraviraviny mpitondra fotsiny satria ny mba hitohizan'ny fahasairana vahoaka izao ao anatin'ny 5 taona manaraka indray no tanjon'ny mpitondra amin'ny fitetezam-patra izay ataon'io ho iatrany ity solombavam-bahoaka ity. Nanatanteraka asa sosialy teny amin'ny CEG Ambohidrapeto kosa androany ny solombavam-bahoaka Alain Ratsimbazaha solombavam-bahoaka ny antokotiko Madagasikara izay voafidy tao amin'ny distrika Nantsimindrano esika izay anisany nampanantenainty ny mpianatra sy ny mpampianatra tao amin'ity CEG ity izany nandritra ny fitsidiana izay nataony volana vitsy lasa izay. Charmano Menjanahary tahiry ny aina. Ny volana jona lasa teo no nanao fitsidiana ny sekolim-panjakana CEG etsy Ambohidrapeto ny solombavam-bahoaka izay voafidy tamin'ny anarany Antokotimo tao amin'ny distrika Nantsimindrano Alain Ratsimbazaha. Nandritra izany no nahitany fa misy ny olana ara-potodrafitrasa ho an'ny sekoly fa indrindra ny olana tsy fampiny ireo W ho an'ireo mpianatra. Nampanantena ny solombavam-bahoaka Alain Ratsimbazaha tamin'izany fotoana izany fa anototra W ho an'ny sekoly ary itondra ny anjara birikiny ho fanampiana ny zana-bahoaka. Nanatanteraka io fampanantenan'io androany ity solombavam-bahoaka ity. Zaza malagasy tokony anana an'izany hoe fahafahana ny hianatra pilaminana ianareo dia niezaka ny tenako nijery izay fomba izay. Zava-dehibe amiko loatra ny fanabeazana ary hatramin'izay dia efa ombenombeny no miteny an'izany. Araky ny fitenin'ireo razantsika dia hoe ny fianarana ny lova tsara indrindra. Fa hovaintsika kely indray izy androany hoe l'éducation change le monde. Na ny hoe ny fanabeazana na ny fianarana dia afaka manovana izao tontolo izao. Izany hoe isika mpianatra amin'izao fotoana izao io no antenaina anovan'ity Madagasikara ity rampitso. Inona moa no manjoantsika malagasy amin'izao fotoana izao? Ny zavatra hita dia anisan'ny firenena ao anatin'ny fahasairanantsika amin'ny lafiny ara-teokarena indrindra dia ny firenentsika malagasy no laharana alohan'ny farany amin'ny firenena mahantra indrindra eran-tany. Raha misy 20 mahery ny firenena eto ambonin'ity tany ity dia afaka ny angina amin'izany ve tsika na afaka ny hipetrapotsiny amin'izany ve tsika ka ianareo mpianatra zao izay antenaina fa handimby any tompony ndraikitra rehetra any orina any mba hanovany ity Madagasikara ity, mba ho tanàna mandroso, mba ho Madagasikara mandroso no hitatsika. Ka ho an'ny tenako manokana dia ireo table banc reo no atolotra mpitiavana ho antsika atao anatin'ny CEG Ambohidrapeto. Tsy hijanona eo akory fa misy ny fitadiavana mpiara-miombona antoka maro samihafa mba hafahana ihany koa mampitombo sy mijery an'izay hoe fanatsarana ny zavatra misy etỳ atoeran'izay. Vola madiodio avy aminy no nanaovany izao asa sosialy izao raha ny fanazavany. Nambarany fa tsy fisehoana politika na firehariana no anton'izao hetsika izao fa ny fahatsapany ny lanja sy ny asarobidiny fanabeazana zaza malagasy ary izany no mahatonga ny hoe W no natolotra. Ombenombeny dia fanamafisika foana no mahazava-dehibe ny fanabeazana satria ny olona manam-pahalalana no tsy voambaka. Izany hoe afaka mijoro amin'ny fotokevina ary afaka miaro ny firenena ary izay indrindra no isariako foana ireo zandry zanakareo mba hifototra amin'izany sehatra ny fianarana izany satria mila an'izany ny firenentsika ary indrindraindrindra amin'izao fahasaranana izay mianjady ny firenena izao dia mila olona manana fahalalana sy fahendrena ny firenentsika ka zava-dehibe zany ny fitsinjovana manokana an'izay lafy ny fanabeazana izay. Nanamafy hatrany moa ity solombavam-bahoaka ity fa sarotra ny heverina ny fandrosoana ny firenena iray raha toka ny fanabeazana no ambany zavatra. Ny CEG Ambohidrapeto no nahazo ny anjarany androany fa mbola hitoy ny fanampina ireo sekoly maro izay efa nataony raha ny fanazavana. Akoatra ny fanolorana W ihany koa moa dia nisy ny hetsika ara-pahasalamana izay nokarakarainy ity solombavam-bahoaka ity hatrany teo amin'ny CEG Ambohidrapeto. Tanjona ho hatrany izy dia ny fanampina ny zaza malagasy mba ho salama afaka miatrika ny fianarana. Charmano Menjanahary sy tahiry ny anatrany. Na dia eo aza ny fianarana dia ny fahasalamana no voalohan-kareny hoy ny fitenenana. Noho ny fahatsapana fa maro ny ankizy no manana olana amin'ny ativava indrindra ny fikojakojana nify dia nitondra mpitsabo manampahaizana manokana momba ny ativava sy ny fanentanana momba izany
Ny solombavam-bahoaka alera Tsimbazavy nandritra ny fanolorana ireo fitaovana ho an'ny mpianatry ny GG tetsy Ambotrapeto. Tsikatra matso ity solombavam-bahoaka ity fa isan'ny sakana amin'ny fianarana ireo zaza malagasy izany. Inona moa ny anton'izany? Ny faharatsiny io aty vavantsika io na io nify io indrindra dia miteraka aretina maro izay mety tsy ahasalama antsika ka tsy ahafahantsika manohy fianarana, tsy ahafahantsika ho tratra antitra satria dia reraka alohan'ny fotoana ny tovantsika izay ao anaty ao. Ka nitondra an'izay mpitsabo izay ihany koa androany hitondra fanentanana amintsika izay ho tanterahana tsy amin'ny toerana anankiray atsy dia entanana koa moa zany tsika anara-maso andray anjara ao anatin'izay mba ahaizantsika ikolokolo ny aty vava sy ny nify. Tanjona ny mba ho zaza salama sy tomady no hiatrika fianarana ho iantrany ny namanany, ka izany indrindra no anton'izao etsika momba ny fahasalamany ny zana-bahoaka izao. Mandritra ny eritaona kosa fitsaboana maimaimpona io ho iantrany ny fanazavany. Miresaka fanafanambary atao ny fitondram-panjakana fa eo ihany koa ny mahakasika ny tontolon'ny baolina kitra eto Madagasikara izay anisan'ny mbola mitana anisan'ny mpanara-baovao ankehitriny no anisan'ny songadina atao anatin'ny fandarana miara-manonja ho an'ny androany fitinin zavandrema efa sy manorandre malala amintsika. Efa mitondra ilay tsika hoe apidina ny vidim-bary teo izy nefa zareo hoe aza manapatra vary aloha fa aloha mamboly vary. Teo izy zay hoe andrasana vary vokatra afaka ho taona zany vao ampidinina ny vidim-bary taraiky nareo ara zany. Iny ny fanambaran'ny Flora Joel rehefa nitafa tamin'ny vahoaka tany Tolanyaro ny 3 Oktobra lasa teo. Tena tsy fahaizana ve sa ny vahoaka mihitsy no inina-badoina? Mazava tsara mantsy ny lazainy teo fa afaka roa taona vao mahavokatra vary ka tsy afaka iandry izany ny tenany ary ny fanafarambary ihany no vahaolana elana amin'izao fitanganana vitim-piainana izao. Ho an'ny androany dia nahitsy ny solomam-bahoaka sy tany sy lasa Randriana Arsoa fa mila miverina mianatra ny mpitona ankehitriny. Tsy misy zavatra ainy eo amin'ny tontolo ambanivohitra ary midika ho fanambaniana ireo tatsa malagasy sy kabary nataon'ny filoha io. Aiza président misy roa taona vao meka amin'ny vary nareo ve mbo olona iny mba ntaneo ampianatra ny agrola ohatra ka hoe nampitanteo any tatsa zao tompoko zapam-boly telo volana sy tapany efatra maximum vary iny etsa io tsy fatanao misy atao hoe vary aloha miakatra tena ambolena zozika etsana de miakatra décembre janvier décembre de fa presque novembre décembre fa miakatra firy volana zay telo volana io zay araha ampinyorana ndray izy misy aliorana angakanyana koa mifaniriny de any vakombiaty tena manomboka de venomboka février de afa miakatra efa indro miakatra zany de ahoana andriamato président tena mbo aza fitahana motsika malagasy inge tokony tsy tenanao sy ny tany fa tena ohatra le mampilatsaka amin'ny firenena de efa maharary le fo efa reraka be loatra de mbola taona ohatra zay amin'ny foana mbola roa taona mbo za kosa aloha ny teny zany hoe tsy hoe fanenjehako an'izanisa fa te fanotsiana tompoko hoe telo volana sy tapa amin'ny vary tompoko de efa miakatra raha ohatra anao tena hoe tena hanafatra vary zany sy ny tariny azonao dia tokony efa nazavako teto daholo mianga tena trany brazy iny ny zavatra le nangalariny olona aby miompy se basé zavatra rehetrarehetra raha mpiakatra azy vita miompy sy manosy sy mangady any ny baziny fa so nangalariny dalo sy ny insécurité de tsy mahavita tena tsony de solondray le confama le centre de formation agricole ase visaka ny fivondronana de iny tena hofan'ny olona le izy anosena mahavita ny quantité be da be de asevy banque de semence isaka ny fivondrona de lasy io tsy maharitra ero taona ny lazanao zany fa vetivety io de lasa fa tena ohatrany tena manabaribary tena ohatra kivy sady ohatra kivy any nalay aloha président tokony mbo natsony azy olona mbo capable sy ny tany mba tsy tenitenena mariana fa tsy vao izao no nanao vava tsy ampiheverana sy tsy ampifandiniana taka ireny ny Flora Joel. Vao tsy ela akory izay no nandrahoan'ireo mpikambana ao anatin'ny fédération malagasy ny baolina kitra ny tenany. Hitantsika ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Mikorotana ambony ambany ny FMF no ny fitsabahan'ny fanjakana be loatra amin'ny rafitra izay tsy tokony idirany. Tsy mahagaga ho ifanira zafy manantany raha ireny no vokatra azo ny mpilalao malagasy. Fa azo dia tsy hita aho ny fanakorontanana na nataon'ny fitondram-panjakana an'io fédération an'io barea io azo dia tsy hita ny
lalao zay nafanandranantsika tamin'ny tanzany mbola nentinareo ny salega sy nampinaninareo sakafo be teny avoloa reo bariary eo ary mbola nentinareo nanao selfie tsisy mise au vert tsisy préparation physique sy morale nataonareo ho an'ireo boakely reo fa nentinareo tany de rehefa tsy naomby izy tamin'ny matsana to teto tamin'ny andro faharoa de le Eric Rabe Sandratana no nahazo ny kanota tamin'izany fotoana andrano de io ndray izy amin'izao fotoana zao alavay tsy mba nampiripirimina tany le assemblée générale zany fa tonga de napoka le assemblée générale nefa fantatra fa isy matsa ho ataon'le baria miteraka zany zavatra zany déstabilisation le joueur miteraka zany rehetrarehetra zany resaka orooro ara-tsaina sy ara-batana ny aminy hoe de ahoana tokoa manko zay ity zany iady de aninona fotsiny de marina fa enfonce le boakely omaly fa raha performance aloha zany niezaka zareo ny individualisme moa mandeha eny any taratra zany naseho an'le bandikely ny lalao fa raha tena an'le hoe nampiseho an'le endry dalao efa mety tsara ihany fa hita ihany hoe navesatra teo ny pression teo ihany koa ny atsaina maro samihafa teo ihany koa le tsy fahampiny fikarakarana de iny ny zava-misy résultat ka ny baolina de tsisy zavatra tongatonga ho azy tsy mibaolina rehetra fa ny zavatra rehetra mila fanomanana ny zavatra rehetrarehetra akoatra izay vao resaka tao anatin'ny fandaharana androany ihany koa ny makasika ny fiainam-bahoaka amin'ny ankapobeny zay tsy mitsaha mitotongana toa tsy de mahasarika ny tanora firy intsony ankehitriny mianatra sy ny mandalina ny politika da ohatra ny hiditra bebe kokoa anatin'izany mantsy no ny zava-misy eto amin'ny firenena ankehitriny mila mijoro sy samandray andraikitra ny tanora mba anitsy sy anatsara ity sehatra ity raha ny fanazavana entina tompona andraikitra misehatra amin'ny fampianarana ambaratonga ambony iray fanazavana ihany tanora aloha zany amin'izao fotoana zao na misy ara ny ataoko hoe le filière science politique mbola vitsivitsy ny tanora no voasarika amin'izy io ny antony ilazako an'izay de hoe le manao politika mihitsy ndraindray ohatra mampatahotra ny ankizy ary raisina any amin'ny lafy ratsiny le izy ny fahafantaran'ny olona azy manao politika de mandainga mamitaka tsy manatanteraka zavatra nampanetena sy ny rehetrarehetra kanefa n'izay mihitsy ny tena tokony antony anaovana politika ahafahana zany miala amin'izay le zavatra efa ratsy ananan'le sary politika zay de le zay anton'le fisin'le hoe fianarana de mianatra zany mba hoe ahoana ny fomba atao mba tsy hanao an'izay le efa zavatra ratsy nafantaran'ny olona amin'ny politika zay ny tanora amin'izao zany vitsy aloha manao science politique ny any ivelany amin'ny ankapobeny efa marobe ny manao fa ny eto amintsika tsy tena mbola mahasarika ny ankizy sady mazava azoko vitsy kely ny manao an'izay le resaka science politique zay nefa kosany ny tanora hitako zay misehatra ao anatin'izy io zany de lina ary tena betsaka ny mandalina lavitra be makasika ny safidin'ny tanora ankehitriny aloha de misy fotoana izy io manaraka tendance raha zay ny fomba ilazana azy zay betsaka ataon'ny olona no ataony zareo tatoato zao raha misesaka tatoato eo amin'ny 3-4 taona teo any amin'ny paramedy ny tena tian'ny ankizy atao zany de ny sehatry ny resaka comptabilité marketing izy io mbola na izahay raha mbola gaga ihany fa maninona any foana zany mahasarika ny ankizy raha tokony hoe ny sehatra anankitelo ohatra ny any amin'ny fambolena de ny any amin'ny resaka tourisme zay fizahan-tany eto Madagasikara sy ny any amin'ny sehatry ny asa vaventy BTP zany tena tokony hoe isarihana ny tanora satria reo ny anisan'ny fototra ahafahana mandroso zany amin'ny ara-teokarena na ho an'ny firenena anankiray fa saingy izay moa zany aloha le zava-misy tao anatin'ny fotoana maromaro zay de zay rehefa ao anatin'ireny zany mezaka foana manampy ny tanora hoe alao mivelatra amina sehatra hafa fa tsy voatery sehatra amin'izay zavatra zay ho arahinao manontolo rehefa avy eo rehefa tapitra ny fampahalalam-baovao sy aoriany global news moa iny fandaharana iarahana amin'ny lahatra Andriamantsanga iny vahiny Baora Zafimahefa sy Arfina Raeliso aorian'izay kosa ny horonan-tsary mitohy Vampire Diaries ary ny horonan-tsary ho an'ny androany no many fahitalavitra ny Jesoa kosa de mitondra ny lohanteny hoe Wonder Woman ny tena kosa ary de mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rahampitso indray tompoko